Zany eo amin'ny vaovao ny fividianana fa hiditra kosa isika manomboka eto eo amin'ny vaovao ny fampianarana. Rahampitso no anomboka ny fitsarana ireo kopim-panadinana tamin'ny fanadinana BEPC izay efa nanomboka omaly manerana ny nosy. Ho an'ny falim-piadidian'ny mpampianarana Tananarivo renivohitra dia miisa 523 ireo mpitsara ny kopy hiasa manerana ireo fobe-pitsarana ny fanadinana miisa 7. Rahampitso no anomboka ny fitsarana ireo kopim-panadinana tamin'ny fanadinana BEPC izay efa nanomboka omaly manerana ny nosy. Ho an'ny farim-piadidiana mpampianarana Antananarivo renivohitra dia miisa 523 ireo mpitsara ny kopy hiasa manerana ireo fobe-pitsarana ny fanadinana miisa 7. Mialohan'ny fetomboan'ny fitsarana dia isy ny commission d'entente isaky ny taranja. Aorian'ny fahavitan'ny fitsarana ny kopim-panadinana moa dia isy indray ny transcription na ny fampidirana noty anaty solosaina ahafahana manao fitambarany noty sy ny salamisa ny mpiadina tsirairay avy, ary aorian'izay vao isy ny délibération ataon'ireo mpitsara izay amaritra ny noty ambany indrindra ho afaka amin'ny fanadinana. Araka ny vinavina moa dia any amin'ny herinandro faharoa vao hifarana ireo dingana rehetra ireo ka hitondra amin'ny famoahana ny vokam-panadinana. Tsy ahivina fa miisa 307 ireo mpiadina voasoratra anarana eto amin'ny farim-piadidiana fampianarana Antananarivo renivohitra ka ny 7,304 no nisafidy ny option A, ary ny ambiny kosa izay miisa 3,705 dia nisafidy ny option B. Mitsinjara amin'ny fobe-panadinana misy araka amin'ny 30 izy ireo. Tamin'ity andro faharoa nanatanterahana ny fanadinana tsoratra ny BEPC ity dia tsy nisy hatreto ny olana lehibe na fitaranana voaray tonga teo anefa ny farim-piadidiana fampianarana Antananarivo renivohitra. Mbola hitohy hatramin'ny alakamisy izao moa ity fanadinam-panjakana faharoa ity.